Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay manolotra anao ny fampalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur. Mitana toerana lehibe amin'ny toekarena malagasy ny ranomasina hoy ny fikambanan'ny manamboninahitra tatsampo-barotra malagasy androany. Miteraka fatiantoka lehibe ho antsika ny tsy fananana sambo afaka mivezivezintsony amin'izao fotoana izao. Nafana ny fivoriana ny arahana adevitra tety Saorany io arivo eo momba ny olana fitrandrana eto Madagasikara. Fiarahamonim-pirenena sy mpahay lalàna maro no nanatrika izany. Tsy mbola misy hatreto ny didim-pitsarana milaza fa tsy manan-kery ilay fividianan'ny birao nasionaly nataon'ny lider faniro izay niarahana tamin'ny Mahosin-drahaja Herniaina sy Lalaina Bertness raha ny fanazavan'ny mpisolo vavan'izy ireo. Niakatra any amin'ny cour d'appel ny raharaha amin'izao fotoana izao. Mifanohatra ary tsy misy ifandraisany lalàna mifeny serasera misy sy ampiarina eto Madagasikara sy ny zo fototra ny olom-pirenena ahazo vaovao marina. Mbola olana ihany koa ny fahazahoana loharanom-baovao ho an'ny olom-pirenena tsirairay. Vaovao iraisam-pirenena nodimandry ny talata ifoa alarobia teo filoham-pirenena sy praiminisitra israeliana teo aloha. Ny andindin'izay arahanao afaka fotoana fohy. Que vous écoutiez de la musique ou regardiez un film, le subwoofer JIO vous transporte directement au cœur de l'action et de l'émotion. Le subwoofer JIO doté des options FM radio, équaliseur, lecteur USB, carte SD MMC, commande à distance. JIO, représentant exclusif, Baolay. Baolay, toujours meilleur. Eo ambany fiadidinin'ny filoham-pirenena Rajonary Mapianina sy ny prime ministre solonandrasana Mahafaly Olivier ary ny ministry ny arenana Transy ny Jono Gilbert François. Ny ministeran'ny arenana Transy ny Jono dia manasana ho tonga amin'ny androm-pirenena ho an'ny Jono sy ny fiompiana anaty rano andiany fahatelo. Izany dia ho tanteraina ao amin'ny stade anexa Mahamasina ny 7 septambra ka hatramin'ny 2 oktobra 2024 avy izao. Ho hitanao ao varotra fampirantiana. Isy fihenam-bidy amin'ny ajan-drano-lena sy velona ary vahoaka ary koa ny fitaovana amin'ny tontolon'ny fanjonoana. Isy lalao maro isan-karazany mandritra ny fotoana ary misy toeram-pilalaovana ho an'ny ankizy. Ho hitanao ao koa mpandevasana horonan-tsary maro toy ny fiompiana trondro tilapia, fanatsarana ny kalitao amin'ny fiompiana anaty rano sy ny sisa. Mpanentana Francis Turbo, Dadavy, Meiza, groupe artistique miady, vidim-pidirana ary ivoariary. Batterie Large Star. Batterie tsy mila entretien, misy alliage plomb calcium ahafahana mametra ny fampiasana rano ho vitsy. Large Star manana fitehirizana sy rafi-pamokarana avo lenta ka kely foana ny herilany ary maharitra hatramin'ny avo 10 eny ny batterie Large Star. Kalitao iraisam-pirenena amin'ny vidiny tena mirary. Large Star. Avec la rédaction de France 2 après ces attentats du nom. Allô? précédent. Ndasy fa hoavy aho, hoavy aho. Ahoana reny tazomako azy ato trano hoaiza indray? Lolany TV? Lolany TV no tongotra tsara indrindra ahitanareo fandarana
Iraisam-pirenena ao ireo championnat foot lehibe rehetra ary mbola misy chaîne folo natokana hanabeazanandreo zanatsika ary amin'izao fotoan'izao ary ararozy ireo tolotra tsy manam-paharoa cadeau ny décodeur manaimpoana ny option faharoa sady mbola miampy fanomezana maro isan-karazany eny amin'ireo mpanjara Blue Line rehetra e karaha reo tainga ianarany tolotra meny Blue Line TV. Blue Line TV, akaiky anao foana. Tu crois qu'elle est comment la vache qui fait du curry? Elle est tout carrée comme le curry. Ou alors elle est rallongée pour faire plus de boulets. Moi je crois qu'elle a un masque et une cape bleue. C'est une vache super-héros en fait. Trop bon. Du lait, de la crème et plein d'imagination. Kiri kiri kiri. Hey, mahaliana anao ity bijouterie mividy volamena tongava malaky ao galerie Siv tsara lalàna ao amin'ny premier étage box 08 apita central hôtel na ihany koa amin'ny building complexe Sapeflo vao miditra vavahady amin'ny ilany ankavia fanamariany vavahady eo amin'ny rebus Sapeflo apita ny fiangonana azadinona ny mitondra kara-panondro galerie Siv tsara lalàna téléphone 034 54 816 18 na building complexe Sapeflo téléphone 033 79 830 63. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy manasanao ary anaraka ny fampahalalam-baovaon'ny Cool TV hatramin'ny farany anambotsika ny vaovao dia mitana toerana lehibe eo amin'ny toe-karena malagasy ny ranomasina ary manome tombony betsaka ho an'ny Madagasikara ny manosy azy raha ny fanambarany eo amin'ny fikambanany manamboninahitra tatsambom-barotra malagasy androany miteraka fatiantoka lehibe ho antsika ny tsy fananana sambo afaka ny vezivezy intsony amin'izao fotoana izao fanadidina izao rakotondrena. I Madagasikara no isan'ny avokavoko ny toe-karena aty amin'ny ranomasimbe Indiana raha ny fanambaran'ireo avy amin'ny fikambanan'ny manamboninahitra tatsambom-barotra malagasy na collectif des officiers de la marine marchande malgache na Komarma. Tamin'ny mbola nanana sambo i Madagasikara, isika no isan'ny mpamatsy ireo nosy rahavavy amin'ny manodidina amin'ny resaka ara-barotra na sakafo io na ihany koa ireo entam-barotra hafa toy ny solika sy ny sisa. Amin'izao fotoan'izao anefa tsy misy intsony izany noho ny fahasimban'ireo sambo nananan'i Madagasikara. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasa toy ny seranatsambo sy ny sisa. Madagasikara izy Madagasikara nosy lehibe indrindra tamin'ny ocean Madagasikara. Madagasikara ny namatsy n'ity zone iray manontolo ity il y a 40 ans, il y a 50 ans de cela. Ity zone nameny gasoil na essence na pétrole na gaz ny ilain'ny La Réunion, ny ilain'ny Maurice, ny ilain'ny Seychelles, ny ilain'ny Comores. Satria nisy ny raffinerie teto. Sambo malagasy nanatin'ireny tany. Nalaina tany Asie, tany Golfe Persika ny pétrole brut. Sambo gasy magasin zay malagasy nagasy tany. Aterinao amin'ny raffinerie Tamatave. Ohatra fotsiny zany resaka zay. Raffiné moa zany zay midika ny raffinerie mamoaka ny produit fini na hydrocarbure dia naparitaka amin'ity zone rehetra ity. Tsika nanao zany gaz daholo. Compagnie malagasy de transport pétrolier, société malagasy de transport maritime, ny solitany malagasy taty arina. Raha vatao zany tsika mitezona. Raha ny zava-misy betsaka ny tombontsoa azon'ny Madagasikara avy amin'ny alalan'ny fananana ny ranomasina izay lalam-barotra fivezivezena sy ifanerasarana amin'ny firenen-kafa. Isan'ny sambo nampalaza Madagasikara ohatra hoe ilay sambo Gasikara izay tsy hita popoka hatramin'izao. Nanana sambo maromaro ihany koa isika izay mitatitra solika an'ny Solima taloha saingy efa simba avokoa. Mila fanarenana nefa izany ka izay no antony nanosika ireto mpikambana ao amin'ny Komarma ireto anao famelabelaran-kevitra momba ny tombon-dahan'ny Madagasikara amin'ny tokony hamerenana ireo fitaovam-pifamezivezena an-dranomasina ireo. Eo ihany koa ny fanofanana olona sy teknisianina malagasy vaovao. Inona no atao? Zao no mampandeha ny transport maritime. Formé aloha ny olona. Raha tsy misy olona kotsika. École de formation misy nenay mila toanany. Amboariny serana. Ataovy ny transport maritime vraiment transport maritime amina sambo. Dia ao koa ny chantier naval. Secret. Tao daholo namboarina ny sambo rehetra zay manao escale tamin'ity zone ity. Ligne maritime ity. Ty ataony hoe les grandes lignes océaniques na océaniques.
seranana Tomasino isy ny seranana lehibe indrindra taty amin'ny Océan Indien. Zao tsika noharan'ny La Réunion, noharan'ny Maurice, ary angamba hoaran'ny Comorsiana oridrina ohatra tsy miezaka tsika ohatra tsy mbola mitodika any amin'ny hafa tsika fa tsy atoditsika any amin'ny ranomasina zay avantage lehibe ohatsika. Seranana teto misy maro be zany manakary zany namoaka kafe tsy latsaky ny arivo taona isaky ny telo volana. Gambana roa tsy resahako izy manakary zao tsy miexiste tsony zany port manakary zany, zany port ny Maintrano zany, zany port ny Morombe zany, Antsoi zany namoaka ny vokatra Antala Sambava ny capitale mondiale de la vanille. Izy port veo atsika mamaly azy. Raha tsy hivina amin'ny zoma ho avy zao no ankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny ranomasina. I Madagasikara izay manana sisin-dranomasina mirefy maherin'ny 5,000 kilometatra ary afaka ametrahana tsara serana tsambo maro amin'ireo tanàn-dehibe manamorona ranomasina ireo. I Madagasikara izay tafiditra ihany koa ao amin'ilay lalam-barotra malaza eran-tany na ny Route des Indes izay efa fifanerserana ara-barotra hatramin'ny taonjato 2015. Nafana ny fivorinana rahana adefitra tsy Sorano io ariva io momba ny olan'ny fitrandrana eto amintsika fiarahamonim-pirenena sy pahalalana maro moa no nanatrika izany fanadidiny Iona Saina. Tsy misy ny finiavana mpandroso marina ny firenena avy ampitondra fanjakana raha eo anivon'ny tontolon'ny fitrandrana renan-kibony tany. Izay no nivotra nandritra ny fivorinana rahana adefitra teny Sonerana tamin'ity androany ity. Samy nanamafy izany avokoa na ireo mpandray anjara na ny eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena sy ny mpampianatra pikarika. Isan'ny fototry ny olana ny fitrandrana saika manerana ny nosy ny tsy fampiarana ny lalàna sy ny tenerana amin'ny vahoaka izay manodidina ny tany hotrandrahana. Raha ny hevitry ny pikarika tsy ampiviana na ny mpitrandraka na ny fanjakana no mahatonga ny olana maro mitranga amin'izao. Le mpitrandaka zany tokony anana vahaolana alohan'ny idiran'ny mpitrandaka zany dia tokony efa misy plan de sauvegarde no filaza ny manam-pahaizana anazy. Misy plan de sauvegarde zany efa apetraka le mpitrandaka dia iny zany efa misaina sahady alohan'ny atonga ny olana dia efa mifandinika miaraka amin'ny vahoaka izy hoe misy olana ohatran'izao dia inona ny vahaolana atolotra dia alohany amboana le fitrandrana zany dia efa manatona amin'ny vahoaka dia efa mifanaraka aminy efa eritreretina ny loha zany satria zareo efa manam-pahaizana dia mifanaraka amin'ny solotena amin'ny vahoaka sy miaraka amin'ny commune sy miaraka amin'ny mpanao étude d'impact environnemental zany dia efa alohan'ny hitrangan'ny olana zany dia efa anticiper efa eritreretina itenle loha zany le olana mety hitranga rehetrarehetra tsy amin'ny mahakasika zon'olombelona ao anatin'ny fitrandrahana. Tsy nisy ny fankakevitra teny fotony na teo anivon'ny fanjakana alohan'ny nanomezana ny alalan'ireo sinoa hitrandraka hoy ny solotenan'ny mponiny Somamanina tonga tamin'ity fivoriana ity, izay nangataka fanampim-panazavana tamin'ireo fiarahamonim-pirenena sy ny mpahainalana amin'ny fatahoran'izy ireo ny fanambakana sy ny tokony atao manoloana ireo raha matahory izay miantra amin'ny vahoaka. Tsy ny salasalana nosikevitra ny eo anivon'ny SIF izay nanamafy fa tsy manaraka ny lalàna velona na ny eo anivon'ny fanjakana na ireo sinoa manao ny fitrandrahana. Le fantaniana dia raha kara Somamanina zao tsy mbola misy resaka tsy manaiky fa tonga dia nandeha izy tsy misy fifampiresahana. Any zavatra nanahirana anay zany tao anatin'ireo rehetrarehetra eo le kara atao teo dia tsapanay fa tsy misy fanjakana le miaro ny vahoaka. Zay ny zavatra tsapanay teny etoena mizaha zao anisany miarany ataontsika hoe zay zavatra satria rehefa tena manao discussion ohatran'ny manirery ianao ary tsisy miaro an'le hoanin'ny olona tsy niteniteneniko fatany na teniteny aninona rana le teny hoe constitution hoe avaisa source de pouvoir ao anaty constitution zany vo misokatra ny constitution dia avany amin'ny vahoaka ny fiandohany ny fahefany ary hoan'ny vahoaka izy kanefa rehefa mandeha ho zavatra zao zavatra farany ataontsika hoe masina ho an'ny malagasy ny fananantany nefa dia tsisy mirarana izy. Foy ny fotoana hoy ny mpandray anjara sy ireo nitarika ny fivoriana tsy ampinamoana ireo olany fitrandrahana manerana ny nosy. Fitrandrahana izay nanjakan'ny teny midina sy ny didiny Besandry hatrany. Tsy misy ny fifampiresahana amin'ny vahoaka. Ny arahany rehetra nanaiky fa voahitsakitsaka tanteraka ny zon'olombelona eto amintsika amin'ireo fitrandrahana ireo. Fa amin'ny ankapobeny ny tsy visiany mangarahara hatrany no fototry ny olana. Miampy ny tsy visiany fifanantonana sy ny fifampiresahana amin'ny vahoaka eny fotony, ny tompona andraikitra eny fotony, ny fanjakana foibe ary ny mpitrandraka.
tsy mbola misy sy hatreto ny didim-pitsarana milaza fa tsy manan-kery ilay fifidianana barao nasionaly nataon'ny leader fanilo izay miaraka amin'ny Mahosindra Adja Erniena sy Lalaina Bertines raha ny fanazavan'ny mpisolo vavan'izy ireo miakatra eny amin'ny cour d'appel ny raharaha fanadin'ny Zora Kotondrena. Tsy mbola nisy valiny hatreto ny fampiakarana nataon'ny mpisolo vava ny ampahany ilany amin'ny lidera fanilo izay miaraka amin'ny Mahosindra Adja Erniena sy Lalaina Bertines taorian'ny voan'ny didim-pitsarana tsy namela azy ireo ampiasa ny sary famantarana ny antoko lidera fanilo araka ny fanazavan'ny mpisolo vava azy ireo androany. Ny antony, ray andro taoriana tongavany notification avy amin'ny fitsarana tany amin'izy ireo nampiakatra ny raharaha teny amin'ny cour d'appel izy ireo tsy misy valiny izany fampiakarana izany hatreto. Fa amin'ny lalàna moa dia miteny fa ny didim-pitsarana dia tsy maintsy ampahafantarina ny olona izay voakasika izany. Dia io didim-pitsarana io zany dia tamin'ny 17 Jolay 2024 izany hoe efa aty aoriana dia ny ampitson'io ihany izy dia nangonao fampakarana n'izany didim-pitsarana izany. Inona zany ankehitriny mbola tsisy raharaha mikasika an'izay fampakarana izay mbola nandeha ary averiko insistena fa mbola tsisy momba n'io appel mikasika n'io didim-pitsarana io nandeha na didim-pitsarana nivoaka mikasika ny fampakarana izay nataon'Andriamatoa Mahosindra Adja Erniena antsoina hoe Babala. Filazana akoatr'izay dia raha resaka tsy marina. Raha tsy ahivina tamin'ny 15 volana Jolay no nivoaka ny didim-pitsarana. Tamin'ny 17 volana Jolay kosa no nahazo notification ireo avy amin'ny lidera fanilo miaraka amin'ny Mahosindra Adja Erniena araka ity taratasy ity. Raha ny fanazavan'izy ireo hatrany, efa talohan'ny nisian'ny notification io no nanatanterahana ilay fionam-be nasionaly ny fidianan'izy ireo ny birao vaovaon'ny antoko lidera fanilo. Mbola miandry ny valin'ny fampiakarana avy amin'ny cour d'appel araka izany ity raharaha ity. Tsy nahazomba avao kosa hatreto ny avy amin'ny lidera fanilo izay miaraka amin'ny Jean-Marc Sarkotomamonjy izay mpifanandrina amin'izy ireo amin'ity raharaha ity. Tontolon'ny serasera dia mifanohatra ary tsy misy ifandraisany lalàna mifehin'ny serasera misy sy ampiarina eto Madagasikara ary ny zofototry ny olom-pirenena azo vaovao marina. Mbola olana ihany koa ny fahazahoana loharanom-baovao ho an'ny olom-pirenena tsirairay avy. Mioramanitra. Sofototra ny fahafahana misitraka vaovao ary tafiditra anatin'izany ihany koa ny fahalalahana maneho hevitra. Tokony hajaina sy ankatoavina ireo lalàna efa nisoniavin'i Madagasikara teo amin'ny sehatra raisam-pirenena, indrindra fa ny lalàna mikasika ny fahalalahana maneho hevitra raha ny fanazavana. Ho an'ny olona rehetra any amin'ny toroa ho an'ny firenena rehetra ho an'ny olom-pirenena zany mahafantatra vaovao. Izay zany droit de l'homme izy io. Any amin'ny droit de l'homme izy dia io no ampitaina zany ataoko fa miara manaikitsika fa ilaitsika ny vaovao eran-tany oetintsika mandroso oetintsika mitovy saranga amin'ny olona rehetra. Tokony ho izy zany manaraka ny lalàna afrikanina aloha mikasika ny fahazahoam-baovaontsika kanefa na izay lalàna afrikanina izay ary mino fa na tsika mpisehatra ao anatin'izy ary mety mbola vitsy mahafantatra zany hoe ilaina foana ny miverina any amin'ilay hoe sensibilisation sy mobilisation zany hoe fampahafantarana sy fanaparehan'izay le hevitra hoe zono misitraka vaovao amin'ny firenena rehetra. Raha ny eto Madagasikara no jerena, mbola olana ny fahafahana misitraka ny fahafahana maneho hevitra noho ny enti-manana raha ny fanazavana. Angambany fantarintsika fa raha miresakantsika hoe accès à l'universel dia miresakantsika zany internet. Raha miresaka internet tsika miresaka zany misy fahafahana mandeha ny amin'ireny connexion, misy vola zany ao anatiny. Nefa tsy tsika rehetra koa ny afaka miditra amin'ny cybercafé ireny, misy koa nefa ny toerana tsy misy connexion. Ohatra ny hoe fahalalam-baovao eran-tany ohatra ny tadiavintsika no tiatsika nanana, misy tsy mahafantatra an'ilay izy. Tsy ireny zany hoe mbola lesika ao anatin'ilay izy. Dia koa hoe raha te handrositsika dia mila miara mahafantatra ny vaovao zany. Izay tena fototra n'ity androany ity. Androany no nankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny zo fototra ahafahana misitraka vaovao. Tsy mbola voaza nefa izo fototra io raha ny eto Madagasikara no jerena. Misedry olana io avokoa na ny olom-pirenena na ny mpanao gazety amin'ny fanatanterahana ny asany. Mihasarotra ny sedra etsy andaniny, vokatry ny fampiarana ny lalàna mifehy serasera sy ny fifandraisana. Raha ny fahafahana misitraka vaovao marina manokana, mifanohitra amin'ny tanjona apetraka ny asa atao sy ny lalàna entina mampiatra izany.
any ka tsy misy tsony ny fifanantonana ny fifampiresahana ary ny fifampitokisana eo amin'ny mpiantsehitry ny serasera sy ny mpitondra tsy aivina fa ny MLE na ny mouvement pour la liberté d'expression dia mitaky hatrany ny iverenana andatabatra boribory iverenana andiniana ny lalàna mifehy serasera araka ny fanapahan-kevitra izay niarahana tamin'ny firenena mikamana tamin'ny taona 2014. Hetsika indray ny mponiny Somamanina rahampitso hoy ny solotenan'izy ireo androany hiamafy ny tolona ankoatra ny fangatana fanalana ireo sinoa takin'izy ireo ihany koa ny famoahana tsy misy atakandro ny naman'izy ireo voatana any amponja any fanadidina. Tsy janona ny hetsiky ny mponiny Somamanina raha tsy mivaly ny fitakinana napetraka izy ireo. Tsy ampitsahatra ny tolona ny raha-matahora sy ny fisamborana ireo mpitarika fa vao mainka mampivavay ny afim-pitiavan-tanindrazana raha ny fanazavan'ny solotenan'ny vahoaka ny Somamanina izay mitaky ny famoahana ny naman'izy ireo. Ny hetsika izay ataonay rahampitso dia voalohany fanafoanana avy hatrany ihany koa ny le permis fitrandrana atao eny aminay raha izay faharoa famoahana tsy misy fepetra ireo namanay izay nazomina izay azonay lazaina fa tsy ambara hoe tsy dia mitombona loatra zany le vesatra ny enjehana an'le izy satria ny vahoaka mitompona antoko amin'ny tolona fanoherana liza nefa to lasa zavatra ahodikodina ho an'ny olona mahay politika sy mpilalao politika dia avadibadiny ao liza fa tsotra ihany anay vahoaka hoe foany ny permis avoainy namanay dia milamina tanterak'izay. Diso paika ny fitondram-panjakana raha mihevitra fa hitsahatra ny tolom-bahoaka miaro ny tanindrazana tamin'ny fisamboran'ireo mpitarika. Ny vahoaka hatrany no mihetsika ary mbola hihetsika hoy hatrany ny solotenan'ireo vahoaka ny Somamanina tsy miato ny fitakiana. Fa maha hoe olona nay zany dia manana saina ao tsara mihitsy dia io zany ny vahoaka mihitsy fa tsy hoe iandro lohany tena vahoaka mihitsy zany nefa mitaky an'ilay fampitsarana ny fitrandrahana eny aminay io. Ny kolektifa tany ihany koa no namoaka fanambarana amin'ny famoahana tsy misy atakandro ireo nosamborina dia i Robson Pierre sy tsy hoarana Andrianony. Ny fampitsarana ny famoretana ny hetsiky ny vahoaka ary ny fanatanterana ny etaeta ny ankamaroan'ny vahoaka eny fotony. Andrasana araka izany izay hitranga rahampitso fa manontany tena ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao. Ho sahin'ny mpitondra ve ny aniraka ireo mpitandron'ny filaminana ho atao herim-pamoretana sy raha-matahora sy raha-matahora ny vahoaka ny Somamanina izay miady ho an'ny tanindrazana ny ampitso no maritra izany. Fepetra maro ny tokony arahana vao afaka miroso amin'ny fanotofana tany na rano ny olona iray araka ny fanazavan'ny APIPA. Ilaina ihany koa ny fananana fotodrafitrasa efa vonina mialohan'ny rosona amin'izay fanotofana rano na tany. Izay fanadidiny Mioramanitra. Araka ny fanarahana teto amin'ny fampahalalam-baovao Kolo TV tamin'ny herinandro lasa mikasika ny fanotofana ny faretsy an-drano-tapahina nanolotra ny fanazavana teo anivon'ny APIPA amin'ity raharaha ity. Fepetra maro ny tsy maintsy arahina raha iroso amin'ny fanotofana tany na rano ny olona iray araka ny fanazavana. Ambaratonga maro ihany koa ny tsy maintsy lalovana mba ho ara-dalàna ny zavatra atao. Mampiditra fangatahana any an-commune le tompon'le tany. Dia ny tompon'le tany dia le demande iny misy avis avy any amin'ny commune dia mandalo amin'ny commission de remblai io manao ny fandinihana hoe azo tofana sa tsy azo tofana. Fanomezan-dalana nandritra ny fotoana ny tetezamita no nahafahany ireo sinoa nanototra ny faritsy an-drano-tapahina araka ny fanazavan'ny eo anivon'ny ministera-panjakana misahana ny tetikasany filoha sy ny fanajariana ny tany. Mbola tsy azo aloha hatreto ny atota taratasy mikasika ity raharaha ity araka ny efa nampanantenany teo anivon'ity ministera ity hatrany. Itsekilany anefa mitoetra ny fanotofana ny rano tsy misy ny fiatoana. Tranga iray izay tokony isiany mangarara sy ny fanazavana mazava mba tsy isiany tranga tahaka izao maro iseho manerana ny faritra izay ahitana rano toy ny eny Ambohimanambola, Ambohibao, Ivato, Anosy, Masay sy ny sisa. Nanantontosa journée bloquée avy eo anivon'ny dinika ho fanavotam-pirenena na ny DFP androany taoriana ny fanemorana ilay dinika nasionaly izay tokony nanomboka androany. Tsy mbola nisy kosa ny fanampim-baovao nivoaka tamin'izany. Rahampitso kosa izy ireo ny fantatra fa ampiantso ny mpanao gazety amoahana ny tatitra izay mety ho toy an'ny hetsika sy ho mety ho fotoana anaovana ilay dinika nasionaly. Eo amin'ny sehatry ny fampianarana kosa indray dia tsy mahomby ny fifampidiniana teo amin'ny mpampianatra sy ireo
olona ao tompon'andraikitra ao anivon'ny ministerany fanabeazam-pirenena androany. Mbola mafy ny fitakiana ataon'ireo mpampianatra ireo. Fanadadiny Mioramanitra. Mbola mitohy-hatrany ny fitakiana ataon'ireo mpampianatra mivondrona amin'ny sindika eo anivon'ny ministerany fanabeazam-pirenena. Tsy nahafa-po ireo mpampianatra sy ireo mpitarika sindikaly ny fihaonana natao tamin'ireo tompon'andraikitra teo anivon'ny ministerany fanabeazam-pirenena. Vokany, ahinany sy ny taona fotsy amin'ity taom-pianarana 2024 2025 ity. Mbola itoy ary amafy araka izany ny fitakiana ireto mpampianatra ireto, anjara ny fitondram-panjakana ny famahana ny olona ny fampianarana raha ny fanazavana. Nametraka zany ny plateforme, ny sindika, fa ny hamahan'ny olanay ahafahanay mandray ny asa dia ny fanjakana. Ka ninona zany valiteny omendry zareo, iny valiteny teo iny zany le 1% efa napetraka nay hoe iny le valiteny ray isanjato, dia mbola tsy niova le izy, fa mbola ray faingo 5 isanjato. Ka mandrapisy ny valo no mahafa-po, na dia tsy ho zato isanjato aza, dia mitoy zany ny fitakiana zay efa natondoka. Mahatsiaro ambanin-javatra ireo mpanabe sy mpampianatra na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny samy ministera. Mararito voaka, azay no fitaratra voaka, zay ny mpanabe voaka, nefa zay dia tsitsinina ao anaty voaka, nory! Raha ny fitakiana efa natao hatramin'izay, ny ray faingo 5 isanjato ihany hatreto no voavala raha ny fanadihadiana natao. Miankina betsaka amin'ny ministera ny vola sy ny teti-bola ny famahana ny olana misy eo amin'ity sehatra ity, andrasana izay mety ho valiteny avy amin'ity ministera ity. Tsy aivina fa ny fanabeazana indrindra ny fanabeazana ifotony, dia sehatra iray miantoka ny fampandrosoana sy ny filaminan'ny fiarahamonina. Tokony alamina ary arindra tsara io sehatra io, azona taranaka manana vatana tomady sy saina matsilo, ary vonona sy manana finiavana marina, ampandroson'ny firenena sy ampiadana ny vahoaka malagasy. Hatreto anefa kajikajy politika hatrany no hita eo amin'ny sehatra io. Lafon'ny fampianarana hatrany mbola hita olana eto amintsika ny tsy fahampian'ny mpampianatra teny anglisy. Eo ihany koa ny tsy fahampian'ny fitaovana manara-penitra entina mampianatra ny taranja anglisy. Aloha ny fanadadin'ny Mioramanitra hatrany. Tsy ampy ny mpampianatra ny teny anglisy raha ho an'ny eto Madagasikara manokana araka ny fanadihadiana natao. Ankoatr'izay, tsy mitovy ihany koa ny fahaizana entina mampianatra ny teny anglisy ka mahatonga ny elanelana eo amin'ny fahaizan'ny samy mpianatra. Sakana ny fanaovana ny taranja teny anglisy ho azo isafidianana araka ny fanazavandra matoa Andriatsylavo Miony, mpampianatra teny anglisy. Fampianarana amin'ny teny anglisy zany hatreto aloha le izy le atao atao au choix any amin'ny BPC, any amin'ny bac, dia négligé ny ankizy foana zany tsy maninana tsy manao an'le izy ary tsy maninana tsy atao ary le izy. Dia amin'ny lafiny anankiray koa le mpampianatra tsy ampy foana zany matetika le mpampianatra amin'ny teny anglisy, tsy ampy hoe tena olona ny formena avy amin'ny anglisy zany hoe nianatra marina ny teny anglisy zany zareo hoe hampianatra n'le izy. Zay zany ny tena sakana voalohany tamin'le izy. Mila apetraka amin'ny toerana tokony hisy azy ny fampianarana ny teny vahiny eto amintsika. Ezaka maro ny takiana amin'izany, na avy amin'ny mpampianatra na avy amin'ny mpianatra ny teny anglisy. Anisan'ny manampy ireo mpianatra amin'ny fianarana ny teny anglisy ihany koa ny fanarahana fampianarana amin'ny alalan'ny teknôlôjia araka ny fanazavana. Ny tena tanjona zany dia ny hanome lanja ny asa fampianarana teny anglisy. Tafiditra ao anatin'izany ny lafiny fahaizana. Ary ny fahaizana izany dia ampiarahana amin'ny fomba fampianarana moderna amin'izao fotoana, izany hoe mampiasa teknôlôjia ny informatika. Ilaina ao anatin'izany koa ho an'ny mpampianatra satria dia mampalahelo fa misy tsy manana koa ny mpampianatra na dia ny dictionnaire zay. Mpampianatra teny anglisy maro no mivondrona ao anatin'ny fikambanan'ny mpampianatra teny anglisy amin'izao fotoana izao. Tanjona ny fanarenana ny fahaizana ny teny anglisy sy ny fampidirana ny teknôlôjia ao anatin'ny fampianarana. Hatreto aloha, mbola ireo mpampianatra samy mpampianatra ihany no mifanampy mba hanatsara ny tontolo ny teny anglisy eto Madagasikara. Hiakatra fampanoavana rapitso ao osy ireo efatra voasambotra tamin'ny olona 520 lahy nanateraka fandrobana trano mpandraraha iray tao Ilaka ka niaraka tamin'ny fikasia tanana Manay.
ireo niarambonina fa mety ho voafototra ireo jolahy ireo ka nanao antsoavo mba isian'ny fitsarana tsy mitanila amin'ny raharaha io izy ireo naraza mafy ary tsy afaka miasatra amin'izao ilay ho nitafiana fanampanazavana hiakatra fitsarana tsapa fitso na ambadikin'izay ty raharaha ty kanefa mbola manahy zahay zany satria misy mitoraka ny trano amin'ny andro alina kanefa zahay matoka ny fitsarana aloha atrito satria raha olona voaroro io taolohan'izao de fa misy raha nahazo ka tilaka kanefa votsika ihany eto tanàna moa de tavotsika amin'ny intervention isan-karazany ka amin'izao fotoana izao de mbola misy koa ny olona mikasa hanao famelanelana amin'ny raharaha io ka miantso ny mpitondra fanjakana zay atia amin'ny faratapony zahay victime fa mba hijery akaiky ny raharaha fanafirana zay nahazo anay tamin'ny 23 ao satria mampalahelo be raha ohatra ka mbola mivotorana indray le olona reo nefa zavatra mahazo anay moa vola rehetrarehetra lasa volamena metana rehetrarehetra iava mbola tsy afaka miasa hatramin'izao ka mba mangataka ny fanaraha maso akaiky mikasika nyty raharaha tia ka de matoka nareo mpitondra fanjakana rehetra indrindra nao amin'ny fitsarana ty mba hijery akaiky anay ty ambandavonahitra fa mijaly reny vahoaka malagasy raha ohatra azo mahazo anay zao daholo no hahazo ny vahoaka any amin'ny faritra lavitra andrina rehetrarehetra any tsy misy politika ho an'ny fananatrano sy ho an'ny fanorenana tanàna eto amin'ny firenena ary izay no antony tsisy ny vahaolana maharitra isorohana ny aitrano lavareny ho ny solombavamboaka vao anivon'ny vondrona maparana eto andrenivohitra na any amin'ny faritra tsy misy ny paikady isorohana n'izay aitrano izay fanorenana rafitra no ilaina amahana ny olana sosialy tahaka izao raha ny fanazavana izy ireo fanampanazavana tsy misy mihitsy zany ny politique na population eto Madagasikara tsy misy mihitsy ny politique d'habitat eto Madagasikara zany hoe fonenana zany de jereo fa mifanaka kely dolidolidolidolo le trano azo de zay no mahatonga an'le risque ohatran'izany ka raha ohatra zay ka mitsangana raha ohatra zay ka anao dinika de hodinihana daholo zany rehetrarehetra zany satria hatramin'izay de resahana fotsiny hoe ny vahoaka mampalelo ny vahoaka ny atsika na ny fandehanan'ny rano ny OUC ny rano maloto rano tsy misy alehany fa mijanona eo de zareo raha ankizy kely reo fa miditra anatin'io rano io rano io no atao hoe rano bouillon de culture zany de microbe ny ao anatin'io ny farana tamin'ny alahady teo ny vanim-potoanany ririna teto amintsika anomboka iova kosa izany manomboka rahampitso ary mety arahanorana amin'ny fidirana ny volana oktobra 12 hatramin'ny 30 degré celsius ny maripana ambany sy ambony indrindra raha ny fanazavana hatrany fanadidiny Mikael Armarola nahitana fiovana be ny toetry ny andro vitsy izay ny anangatsika araka ny fanadidina natao teny anivony ny sampandrara misahana ny toetry ny andro nahitana fidina ny maripana nanomboka io maraina io saingy mafana izany manomboka ny rapitso antony tapitra tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny farany herinandro lasa teo ny vanim-potoana ny ririnina araka ny vinavina amin'ity herinandro ity anodidina ny 13 hatramin'ny 14 degré C ny maripana ambany sy ambony indrindra raha ny fanazavana trany araka ny vinavina amin'ity herinandro ity anodidina ny 13 hatramin'ny 14 degré C ny maripana ambany sy ambony indrindra raha ny fanazavana teo anivon'ny tompona andraikitra ny mpamantatra ny toetry ny andro zany hoe rehefa natao zany ny fanaraha-maso ny volony maripana tao anatin'ny volana septambra sy ny zavatra niseho de hita zany fa efa tratra le maso tsivana maromaro zay afana milaza hoe efa miova ao anatina vanim-potoana hafa zany tsika amin'izao fotoana izao manomboka eto zany zao tsika ao anatin'le ray volana manaraka de io le période atao hoe intersaison moa ny mahazatra ny olona hatramin'izay na hoe lohataona ozy ny malagasy ray volana ihany amin'ny ankapobeny faharetan'izy io de mitsofoka makany amin'le vanim-potoana fahavaratra amin'izay tsika ny ho an'ity farany herinandro ity zany ny fivoaran'ny tetroandro aloha rapitso miverina mafana indray tapitra indray le mangatsiatsika nandalo kely teo de verina hiakatra indray maripanatsika makany amin'ny farany herinandro de ny zavatra tena misongadina zany azonay lazaina aloha amin'izao betsabetsaka amin'ny probabilité iandrasatsika ny oram-baratra voalohany zany amin'ny farany herinandro
tokony hitandrina ihany koa ny rehetra mba tsy siny ny doro-tanety amin'ny volana oktobra izao. Mihamafana ny andro, tsy ampy amandona ny rivotra, midanika ny masoandro ka mety hampahazovana ny fiparitahan'ny afo izany raha ny fanadihadiana natao teny anivon'ny sampana mpamatatra ny toetry ny andro hatrany. Efa betsaka ny tanety sy faritra may manomboka ny volana aogositra teo ka mila mitandrina ny tsirairay. Tsy milamin-tsaina ireo mpivarotra eny Behoririka manoloana ny fanalana azy ireo amin'ny toeram-pivarotana. Tsy mandray ary tsy nanome fanazavana ny antony fanesorana ny ireo mpivarotra ireo teo anivon'ny komuna. Fanadadiany Iona Saina. Teny midina tsy misy fifampiresahana no ataon'ny mpitantana ny komuna Antananarivo renivohitra hoy ireo mpivarotra eny Behoririka. Efa maro ny taratasy nalefan'izy ireo teny anivon'ny komuna mangataka fiaonany ikaroam-baolana saingy tsy nisy valiny hatrany izany hoy ireo mpivarotra. Zavatra mitrangy ety amin'ny tsena Behoririka zany amin'izao fotoana dia tamin'ny alakamisy teo no nahazo taratasy ny mpivarotra fa misy ny fanesorana azy ireo nambara hoe misy fanamboarana ao atao. Tena marina nefa ny rehefa nijoina ilay izy tsy dia manara-penitra loatra le fomba namezana an'ilay fanambarana satria na ny lehibe an-tsena ny poasaratra tsy mahafantatra n'ilay fisian'ilay foto-dravitra asa ho atao akory. Zay zany mba mangataka ny zareo ao fanjakana ambony mba aleo zay mba hivarotra eto ihany. Zay nge tsy manelingelina ny arabe, tsy manelingelina fifamoivozana sady zay tsy manana fitadiavana fa tsy tiany amelomana ny zanakay, tsy manelingelina mpandeha tongotra zahay. Dia mba jereo vahoaka majinika avela hanitra foana ve zahay ty vonina amin'ny fifampidiniana sy ny fanatsarana atao ireo mpivarotra ary manamafy fa ara-dalàna izy ireo. Kenay ny analananay aty Behoririka satria zay dia mpivarotra ara-dalàna mandotike zay fanampin'izany zay mbola tsy mahafantatra hoe aiza nametrahana anay farafaharatsiny. Manaraka izany zay mampatonga anay miaro tory aty amin'ny alina miambina ny tsenanay manomboka hatramin'ny zoma satria zay matahotra sao dia horavana ny tsenanay. Dia mba mangataka izay ny fampiresahana voalohany indrindra dia fanakizay dia voniny izay ny anatsara ny tsenanay raha ohatra ka hoe ilainy izany. Lavinay tanteraka aloha mifanalany kominanay satria izay olona mandotike ara-dalàna isan'andro isan'andro ary izay manana occupation izay tokony mpivarotra ara-dalàna izany ny fahalalana anay. Dia tokony amentorana ara-dalàna zay raha asorina ety fa zay dia tsy hialy eto mihitsy raha tsy hitanay zay izy fa fanatsarana ny tokony omenanay hoe zao zany ny laminasa tokony ataonareo iarahantsika dia manao zay tsy mandà mihitsy zay ninona fanatsarana ataony fiaraha-miasa aminy. Mandeha ihany koa ny feony an-toerana fa amin'ny andro alina nanaovan'ny komuna Antananarivo renivohitra ny fandravana ireo tsena eny Behoririka. Miaro ny entan'izy ireo ireo mpivarotra mijanona eny an-toerana andro aman'alina. Ankoatr'izay tsy fantatra mazava moa ny antony fanesorana azy ireo. Raha ny loharanom-baovao ho fanadiovana ireo lakan-drano hiatrehana ny fahavaratra no antony fanalana ireo mpivarotra. Raha nambaran'ireo mpivarotra hametrahana foto-drafitr'asa vaovao no antony. Ny komuna moa raha no antonina hakana ny fanamarinam-baovao dia tsy nisy afaka nandray. Manantanteraka fivoriana raha ny fanazavana azo. Tsy fantatra arak'izany hatreto na ny antony fanesorana ireo mpivarotra na ny fotoana hanesorana azy ireo na ihany koa ny tetikasy ho tanterahany eny an-toerana. Asa sarotra ary mila fitandremana sy fahatokisana ny fanamboarana coffre-fort. Iray amin'ireo olona manana talenta anamboatra coffre-fort Rajao ary Malala. Ny coffre-fort sy ny asa manodidina an'izay no entina aminao ato anatin'ity fanadadiana entin'ny Gaëtan Andriatsylavo ity. Ny taona 770 no nanomboka ny asa teto Madagasikara nanamboatra coffre Rajao ary Lala. Ny taona 770 nefa vao nanomboka ny arany asa tamin'ireo banky izy. Raha ny lalana diavina tamin'izany tsy moramora. Tsy mora hoe satria mbola voazadolodolo teo amin'ny fitoerana. Aleo ny maka olona avy any Paris, dia maka olona avy eto Madagasikara. Na dia fa titrea zany fa nilaza ny fahaizako manokana ary nitondra ny traikefa avy any an-dafy sy certificat dia tsy nisy nandray ahy mihitsy. Fa tamin'ny 85 zany dia nomboka niala moa ny vazaha tonga ny président anankiray
ino tao ny nanana ny banky rehetrarehetra dia nationalisé ny banky dia hotely ny soloana zany ny directeur général teo vao afaka ny asa tamin'ny banky rehetrarehetra nanomboka hatramin'izay. Raha ny fanazavana banky avokoa ny 700 ny mpanjifan'izy ireo mitety any Madagasikara izy amin'ity asa ity iray na 2 volana isan-taona ihany raha tambatra ny fotoana hijanonany ao an-trano. Karazany roa amin'ny ankapobeny ny coffre mekanika sy ny coffre elektronika. Ny coffre elektronika ny mora vahana hoy izy raha toka bloqué. Ny fahanterany eo ihany koa ny fitikitihana azy matetika no mahabloqué ny coffre iray. Ny mekanika aloha dia mandrakariva ny fahanterany tena fomba fiasany asa be izy io sarotra be zay fa tonga azo bloqué mandrakariva tsy fitandreman'ny mpampiasa azy. Narakaraka zany ny fahanterany le zavatra ampiasaina zay zava-dehibe. Ohatra reto Antananarivo ianao dia ny coffre bloqué eto mandrakariva dia zava-doza zany hoe kitikitian'olona anankiray zay tiany lokatokatra azy tao dia tsy mandeha migelona intsony na ny combinaison zany ny code zany ozy fika nareo na ny code na ny laclé tsy miady io dia bloqué izy amin'izay fotoan'izay. Misy lalàna mifehy ny famahana coffre bloqué hoy izy. Ohatra amin'izany ny hoe tsy maintsy hatreny huissier ny fanokafana azy. Efa maro ny velivola, maro ihany koa ny coffre vaky hoy izy. Ny vala 700 ny coffre vaky nefa raha ny fanazavany dia olona ao an-trano ihany no manao azy. Tany andro tany ny vola amin'ny banky very sokafan'ny olona tsy dia mazava loatra ny coffre dia nisy tao amin'ny 6 milliards teo angamba ny very. Tamin'le 6 milliards raha tsy diso dia ny 4 milliards ny sasany ngamba tafaverina fa ny sasany dia tsy tanyle. Toy zany hoe ahoana fanteny am'izay zany dia ny expert assermenté ny expert assermentéako dia ny expert sisa no mamahan'le coffre ary milaza hoe fomba ahoana namana ny coffre mety mila atao trano ihany ny nama azy mety ola nivelany azoko tsorona aloha fa atao hoe ny 98% ny coffre vaky na tamin'ny banky rehetrarehetra mihitsy dia ny olona otrano ihany ny nama azy zany atao hoe vol domestique ny anaran'izay. Maro ny fotoan-tsarotra ny lalovany, teo ihany koa ny fotoana nahafinaritra azy ary nisy ny natsikaiky. Ohatra amin'izany ity notantarainy ity. Maty ny ray aman-dreny izy milalasa izy atao dia ny anankiray no laza hoe tsy hitany laclé le coffre mpanakarena be le olona zao zavatra nisy eo nahaka zany le sinoa anankiray sinoa izy io nahaka le sinoa aona raha misefa ianao ny mpanao coffre ny banky manao fananao taratasy tany amin'ny alina venareo milaza avinao ny mpandova marina fananao zay na roaka ay any taratasy ty na acte de l'autorité zany ro mpandofa dia zany ny zoary mbako vazovazo nataoko zoary no ataontsika hoa maninona raha sasana azy ao anatiny ao sazako tao masasa ao zavatra volana emitra lavy izy do sasako aminao ay veo andao ary mena ny billet d'avion lasa nakany tonga tany avana le izy singa kiraro anankiray ny tao tsara angamba ny sasahantsika ao le karaha zao anareo zao frais rehetrarehetra mandoa azy manontolo ianareo zany le mampime zay insolite zay zavatra zay zany. Nateo aza ny fianarana ny ratoviny sy ny traikefananany avy any ivelany. Manana ny talenta mampiavaka azy raha Jawaharlal. Manana fitaovana ahafahana manamboatra coffre ihany koa izy. Akoatra ny talenta ananany amin'ny déblocage ny coffre. Tôle plane noire no akora fototra ampiasainy anamboarana ny coffre. Na izany azy, ny ateviny sy ny sécurité no tena zava-dehibe raha ny fanazavana. Vaovao iraisam-pirenena kosa indray dia nodimandry ny talata ifoa alarobia teo Shimon Peres, filoham-pirenena sy prime ministra israeliana teo aloha fanadihadiana eo amin'ny sariny France 24. Ny talata ifoa alarobia tokony tamin'ny 3 ora maraina oran'ny Israel no nodimandry Shimon Peres. Teo amin'ny 17 taonany zany fatapahany lalandra teo amin'ny loha no nahafaty azy araka nambaran'ny Rafi Walden mpitsabo azy manokana AFP.
nanaovana fanaovam-beloma sy fotoam-pahatsiarovana izy androany. Anisany nanao izany ny filoam-pirenena ao Frantsa, Etats-Unis ary Allemagne. Rahatsiahivina, ny taona 470 no nahazo prix Nobel de la paix Shimon Peres. Raha ny tantarany teo amin'ny lafiny politika, nosokajiny mponina israeliana ho ray aman-dreny tany an-toerana izy. Efa imbetsaka ihany koa ity farany no praiminisitra tao Israel. Anisany nahazo aja tamin'ny firenena hafa sy tao amin'ny firenena izy. Tamin'ny taona 727 voatendry lohan'ny delegasion'ny ministeran'ny fiarovana tao Etats-Unis Shimon Peres. Eritaona tao aorian'ny niverenany tao Israel ny taona 727 no voatendry tale jeneraly ministeran'ny fiarovana tany an-toerana izy, izay naharitra nandritra ny taona. Tamin'ny taona 727 kosa no niditra tamin'ny sehatra politika voalohany izy ary lany solombavam-bahoaka. Alohan'ny sarana dia averina aminao ireo vaovao nisongadina tamin'ity alina ity. Ny tanatoerana lehibe eo amin'ny toekarena malagasy ny ranomasina ho ny fikambanany manamboninahitra tambobaritra malagasy androany. Nafana ny fivoriana ny arahana adevitra Tsisorano io arivo momba ny olana fitrandrahana eto amintsika. Fiarahamonim-pirenena sy mpahay-lalàna maro moa no nanatrika izany. Tsy mbola misy hatreto ny didim-pitsarana milaza fa tsy manan-kery ny ilay fividianan'ny Barao Nasional nataon'ny antoko leader Fanilo miakatra any amin'ny cour d'appel ny raharaha. Dia izay namarana ny fampahalalam-baovaontsika tamin'ity alina ity. Nankasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrana ihany koa ny olona ao amin'ny PK3. Veloma tompoko. Des produits de première qualité, premier choix, marque originale. Baolay nanolotra anao teo ny fampahalalam-baovao. Baolay, toujours meilleur.